ivavaka izy Andriamanitra mpamonjy anay io fotoana zao itenenanao aminay ampahafantaranao anay ny sitraponao mba ahatanteraka izay efa nokasainao nanorenanao ny fiangonana ary niantsoanao olona maro isan-tsokajiny avy koa anio amin'ity alahady farany amin'ny volana janoary 2024 ity handray zany fanomezam-pahasoavana zany ireo diakona eto amin'ny fiangonana ho mitenena aminay ry tompo mampahereza anay fiangonanao hahatanteranao zay efa nokasainao ampandrosoanao ny fiangonanao ny aminao Jesosy Kristy tompo sy mpanefa ny finoanay ny vavana ito izany. Amen. Ampitomboy tompo aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany mba azontsika mandray zao hafatra manokana ho an'ny fiangonana amin'ny andro iomanantsika anompoana ny tompanimpoana vaovao iray 2024 telo 2024 izao izy miteny amin'ny tsirairay angy. Amen. Amin'ny manokana azy dia niova perikupa isika fanao amin'ny fiangonana zany araka ny zavatra mitranga ho aminy ary takarantsika dia amin'izany fiovan'ny perikupa zany mifototra lehibe amin'ity andro ity dia ireo zay atokana sy raisy tanana amin'ny dekona eto amin'ny fiangonana. Fanaon'Andriamanitra rehefa miantso olona zay vakitsika eto amin'ny Isaia 9 ny mamela ny heloko zany olo zany aloha dia vakitsika teo zany fa raha tsy mahatsiaro tena tahaka Isaia lozako fa eto amin'ny firenena malotomolotra sy lehilahy malotomolotra olona miaikeloko tahaka izany dia tanterany tompo aminy izay niantsoany sy anokanany azy ary misy andraikitra izay hosahanina miaraka amin'ireo diakon'ireo ny fiainany fiangonana raisina eo amin'ny lioka toko 5 vakitsika aza matahotra anao Simona Petera fa ataoko mpananato olona ianao zany dia raisinay mpitandrina ny fitondrana ny fiangonana iraha ny tompo anino zahay anarato olona ka amin'izany mila diakona amin'izao ilazany ny soratra masina azy zao mba ho lavo raza. Dia tanisainy apôstôly Paoly ireo toetra takina ny atao hoe diakona eo anivon'ny fiangonana raha ny tanisainy apôstôly Paoly zany ary samy mandalo eo anatreny zany fitaratra zany ny tsirairay amin'ireo diakon'ireo dia samy atsiaro hoe lozako maty aho fa eto amin'ny firenena malotomolotra sady olona malotomolotra aho tokony atsiaro izany rehefa ifanatrika amin'izany ten'Andriamanitra toy ny fitaratra mamirapiratra mampiariary ny afona rehetra zany anaty zany singa tsy nianiko ihany zay mba molazaina momba an'ireny toetry ny diakon'ireny fa tsy dia ho ampy ny fotoanantsika ahafahana manao azy rehetra amin'ny fotoana mahamety dia ho raisitsika ihany ny sasany. Ny diakona dia tsy moroteny tamin'izay indreo fa anakireta amin'ny hoe
tsy miroateny. Raha amin'ny fifankatiavan'olo roa dia tokapo tahaka ny siny. Zay lazay tompo taminy raisiny. Ary zay atao tompo fa zava-miafina amin'izany zavatra namarana zany tehiriziny. Raha diakona resahana mivola izy eo amin'ny fivoriany pietra raha isaky ny arahady fatelo amin'ny ankapobeny isaky ny volana. Be dia be zavatra resahinao. Misy sasany amin'ireny mahakasika fiainan'olona manokana. Dia tamina ny fananandreo dia amponireo dia nanariko tahak'izao izy. Tandremo ka tandremo raha lasana vavisana. Raha mba tonga ty am-piangonana mivosika, miresaka zava-miafy ny fivavahantsika, zava-miafy ny fiangonana, zava-miafy ny finotsika. Ianao natao andre zany, ianao mitahiry zany, aza manao teny fariny tety reny. Ianao mandre, mila akaikinao mandre, andrina moa zao vanim-potoana misy antsika zao. Zay nitondrako an'ity miteniteny foana ty fo tsy tapotra amin'ny fivoria. Maheno zao tontolo zao, tina miantony fidianana anao, tina miantony fidianana olona itokana handiny zavatra nefa mila rehetra mandre daholo. Minara tonga dia lazaina amin'ny vahoaka, vina ny vahoaka dia zao ry havana dia lazaina eto ny zavatra rehetra. Fa matoa misy mitokana tahaka izany dia mila olona tsy miroteny. Fitenin'ny apôstôly ary fitenin'ny tompo raha teo, aoka ny fanaikinao ho dia ny fantanao ho tsia dia tsia. Fa zay mihoatra zany dia vesa avy amin'ilay ratsy. Zay miraisinao, zay mekenao, zay misy ampinao zavakafo zany avy amin'ilay ratsy. Dia raha olona natseno diakona zany zao mandeha zany, andre azy izy rehefa aveo fa ny fiangonana natao mahafantatra an'izany kio. Rehefa aheno nareo amin'ireo diakonireo amin'izay mivoriny tao ka averenao amin'ny teny io ngana hoe tsy nampianarana hoe tsy nanarany mpitandrina nganareo hoe aoka ahay mitahiry ny zavatra rehetra nolazaina teto isika. Ka inona ny ty ataonao ty amiko ty, to lazaina to amiko to ny zavatra mivorinareo, ataovy an'izany izy. Ahay mitahiry reto toe-javatra reto. Zany no anatanterahany zay fanekena nataony hoe hitambo fatratra arak'azay tratro ny firaisan'ny fiangonana. Fa ny olona be teny fa ny teny marotsy elafan'izay ota dia mampiparitaka resaka tsy lamina eo ary anakorotana fiangonana zany limony zany. Tsy na tsy mitompo zany izy raha izany. Ny diakona dia non duplique. Zay ny teny frantsay amin'io, non duplique. Dia ny olona mpanao taratasy mahay an'izany, duplicata, duplication. Hamaroina ny soratra dia miparitaka daholo. Tsy manao zany dia koa. Dia mianatra amin'ny fanan'Andriamanitra fa toeretry ny olona mihitsy zany. Ay, mba nahazo privilège kely mafantatsavatra zany. Hoe inona tsy ataony rehefa avy eo mpafantatra reny ahoana ke any am-pivoriana, any amin'ny fianakaviana, any am-piasana dia tantarainy eto dia fantatry ny olona rehetra. Afabaraka ny fiangonana, afabaraka ny Jesosy Kristy, afabaraka ny mpitandrina, afabaraka ny diakona eo fiangonana. Satria misy zavatra tokony tehirizina atao. Matoa eny entina eo fivoriana hitadiavana vahaolana, hitadiavana fandaminana. Ary matoa hitadiavana fandaminana toy izany zava-milakolana zany, zava-dratsy mety anakorotana zany. Dia izy ireo no atao mafantatra fa tsy olona rehetra. Ary mafimafy ny nampianarana tamin'ny anaran'ny mpaminany ary nazaiko azy
zao nasaiko nataony jejery hoe ambeno varavarany finony vavanao aza milaza nady amin'ny andefy mandrinao azy anao amin'ny andefy mandry mizokotrokotro sy natany anaona izy tahoana ho ny fanapakevitra dia eo ny anankiray a tsy mahazaka hoe taksiny kely eo aloko farany mivaky fa ny teny rehefa foy mananeratra raha lahy le dekonina ka vavy iresany io vo mainky alozy samy mahatonga ny vehivavy ary hoe ny vehivavy io dia ho maotona tsy mpanendrikendrika tena tsara am'izany hanarana manokana mihitsy fa ireo tena sahirana any fa tonga amin'ny zavatra tokony tsy iely azy eny avitaizy avitany amin'ny vehivavy dia mampianatra zany hitandrina vous ne serez pas public tsy mirote ianareo ny andininy toko voalohany andiny fa 5 avy amin'ny Timoty ihany fa mandray ny andiny fa 5 sy ny fahafolo ato amin'ity Timoty voalohany toko fahatelo tia dia nadikako hoe satria zay niany amin'ny toko voalohany andiny fa 5 hoe diakona vaky sambo diakona vaky sambo ao finoana alay voatsaina ianao anaty sambo nao zany mba miany tramony ry ho an'izay nandeha sambo zao dia mahafantatra misy azao misy azao tanàna ray manontolonao ka tramona fivarotana fripo misy any vaky ny sambo ina dika zany miparitaka ataony zavatra rehetra ary eo andiny fa 5 sy ny fahafolo io a andikana ny tenin Jesosy le Matthieu toko fahafito andiny fahenina ndao mba vakitsika io Matthieu toko fahafito ny andiny fahenina aza maiky ianareo nampidiriko tamin'ny enina sasany mba afaka iresaka tsara ny fiangonanao zany midika reto Matthieu toko fahafito andiny fahenina raha vakiny io tsika zany ahoana moa zany paster aza omena ny alika zay masina ary aza tsika anao mikisoa mivadisoa anareo fa andreo hanitsaka azy izy dia hifototra kamiraviranareo Matthieu 7:9 ny zavatra mba hazaray tompo amin'ny finoana amin'ny mino iny tovitovy amin'ny biblika teo fa somary makato amin'ny zava-miafina makato amin'izay raisina avy amin'ny tompo dia azatsiky eo androny azatsiky eo androny toto ny zava-masina sanatriako ny vava nadiny lena ary efa nataony tompo tamin'ny fanoharany zany reo zay tsy mandray ny fivavahantsika reo zay tsy miarady amin'ny finotsika an'Andriamanitra dia tondriny Jesosy ho toy ny toto misy anankiray vavy anankiray nambataka mba hitsopona zay songotsongony latsaka be amin'ny latabatry ny tompony fa nanina zany naidika zany mitsipona zay latsaka be amin'ny latabatry ny tompony izy io adikana zay io le olona tsy mino le olona tsy jiosy tamin'izany fotoana zany le olona tsy natokan'Andriamanitra tamin'ny fotoana fahafantarany ilazy hoe natao anjosy ny famonjena dia ilaza hoe natao any mpivavaka ny famonjena
natao any mino famonjena ka azatsika eo alohan'ny alika ny fatosoanareo. Misy zavatra tehirizina ao amin'ny fivavahantsika ao, misy zavatra arovana ao amin'ny fivavahantsika ao. Ary reny raha entinao any ampiadi-kevitra ohatra olona tsy mino misy ny olona reny tsy dia mino aloha koa ny olona miara-miasa any dia avoakanao eo ny resaka dia firavoray eo ny fiangonana enonao mihitsy hoe tahaka izay tsy lazaiko ty efa lasa le izy haiko ihany aminareo misy an'izany haiko ianareo manao an'izany ta firavoray eo ny fiangonana da nitsakitsaka anareo izy hoy Jesoa. Mila olona mahatahiry ny finoana ka tsy mizara ny zava-miafo ny finoana io izay natao tompo ho azy amin'ny toto sy ny kisoa. Mafy be zany fanoharana zany tompo fa mba hisy mitona nanao mafy haka toerana tsara hiaro ny finonao no anaovan'ny tompo zavatra manotona mafy tahaka zany dia hoe totosokoso no atao fanoharana. Ataoko hoe toto foana fa sarotra be le fiteny le hoe nareo saiko miteny azy rasa dia rehefa tena iny ny fantona sy ny fantiteny ratsy iny dia mifana toto. Zany tsy anonao anio fa ianao mahatahiry ny zava-miafo ny finoana zay mizaray tompo taminao sampity zany. Ary ny diakona dia anisan'ny ampianarina an'izany raha mba natao hoe mananjara amin'izay raisina avy amin'ny tompo isam-bolana ireo manantombony anankiray foana vavaka ny alahady maraina miaraka amin'rehetra rehefa avy eo mitokana indray zay hoe mbola mahazo ny ten'Andriamanitra. Ary iny ten'Andriamanitra omena azy iny tsy ilay nomena tamin'ny maraina koa tahaka ny fanondra indray mpirekipa ihany nentina mankatsia zavatra hitaizana azy hitaomana azy hanitsiana azy mba ahafahany mahavita zay ny antsoiny tompo azy hiaraka ampitanina ho mpanarato olona no lazaina ao amin'ny fivorina. Ka raha reny zavatra somary mba manokana ireny no zarazareny amin'ny olo-kafa indray dia manipy eo anoloan'ny toto sy ny kisoa ny zava-masina sy ny vatosoany le diakona amin'izany fotoana izany. Rehefa nandrehany izany izy ireo nahafantatra ny efa nataony sy saika hatao na dia nandritra misy hofanana fotsiny azy misy avana be dibe lazaina taminy adin'indray sasany tsy akonosapotsy be dibe zavatra lazaina taminy ka raha reny no lazaina aman'olona zay alehan'ndraiky io dia tsisy antony anokanana azy akory ho dekoa zavatra lazaiko aminy mba tia mitoerana manokana ty voalazany atapotrano any any amindretrarehetra dia hiaiko fahotany izy avy eo tena mifona tompo tahaka nataony Isaia maty aeto amin'ny firenena malotomolotra sady lehilahy malotomolotra alay Jehova masina indrindra no efa hitako. Miaiko fahotana ny olona dia mahazo famelan-kely koa dia mandray le fiantsoan'Andriamanitra azy antsoina ho diako ny tao fiangonana ireo olon'ireo ho mpiara-miasa mitandrina hanarato olona ka raha tsy hatandriny zany izy tsy kendry zany toetra masina zay zaray ny fanan'Andriamanitra amin'izy tsirairay zany dia mitrihatra ny arato. Hitanao tsara ny ataony Petera teo rehefa nasain'ny tompo nakeny anaty rano izy na tena narato dia nahazo hazandrano betsaka ho izy loatra masina fa saika trihitra ny arato soa fa tsy trihatra fa mbola saika fa raha tsy matandrina izany
reo olona iara-manompo mpitandrina karakara ny fiainany fiangonana dia mitritra ny arato rehefa nanarato rano ngamba le vitsykely mihitsy zany hoe mba nanarato zany izy rehefa mba nanarato tsisy aiza moa ny anaratovana hoe paster fa etsy anasy etsy fetra anaratovana etsy masay mety anaratovana fa za ty mba atao fantarareo momba atsaka sao dia tsy mbola fantatrareo tany amin'ny fahazaza fa tany rana tany ny tena spécialiteko niaraka tamin'ny mpanarato namako dia sitika ny ambanin'ny rano ho an'ny mpanarato rehetra mahay an'izany tsy le emperivieko le atsipotry zao dia sotonony fa sotonony arato manodidina lavabe hatrany amin'ny 500 metatra ny arato dia misy plan ary ambany ary misy namoa ny anaran'ireny malemilemy reny plan dia iny a tokony mipetraka tsara any amin'ny tany any mba tsy afaka andositra ny hazandrano dia anjanako rehefa mba miaraka amin'ny namana mpanarato misitika eny anatin'ny rano dia mandeha mijery ny zavatra iny mipetraka amin'ny tany ve mba teknikana fanaratovana tsy hainareo zany dia mampianariko anareo fa afaka misitika maharitraritra ny mbany rano any mihitsy tsy hoe sitika kely sitika dia tsy vita ny raha fa any anao dia misitika dia efa enao fa feno mihitsy ny avoka zay vao miakatra zay efa nanao zany zay ny Petery efa nanao zany zay nanodritsy ny alina fa tsy nahazo fa nanaiky ny teny mitombo izy ary zany ny sarobidy amin'io manaiky ny teny mitombo fa tsy ny sainao ny eritreritrao ny fahaizana mampahalalanao tsy zany retinao manao an'io fa manaiky ny teny mitombo zay re tsara Petery nandritsy ny alina zahay amin'ny mampanarato anay dia efa nanao nanarato zay fa tsy nahazo nakina na inona zany ataony Petery zao zany mampiasa ny fahaizana mampahalalana rehetra spécialiste amin'ny fanaratovana reo nandritsy ny ampena nanarato sy hay rehetra amin'ny fanaratovana nampiasay kanjo tsy nahazo na inona na inona ka tsy zany ny fanao raha tena te ahazo ka mpanarato-olona marina ny fiainany fiangonana no teninao tompo dia arotsaka ny arato zava-miafy ny fitadiavana fitoriana filazany tsara zany dia mitompo ny baiko anao fa nekenao mitompo ny anaovanao zany raha zany fa tsy misainao fotsiny nangaron'ireo nandritra ny fotoam-piofanany avy tsy zay fahaizana mpahalalanao fotsiny noentinao manao tira raty fa tena tadiavina aminao dia ny fahaizanao miaino an'ny tompo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mamantatra zay tia tompo atao amin'izany fiainany fiangonana zany ie ny diakona amin'ny lafiny mahadiakona azy anao zany fa io no andraisana hoe fiangonana io resahany fa tsy olombitsy fiangonana diakona manao raha handeto atsika hoe misy olona tsy diakona amin'ny fiangonana sainy manakorotana ray izy mandeha ny fiangonana mitrako rehefa mba milaza hoe manao zahay kanjo misy tsy manao le fiangonana le kristianina dia trihatra ihany ny arato dia rehefa trihatra ny arato dia makaiza ny trotro lasa totra ary hity zany amin'ny fiainan'ny fiangonana sanatry avy ny vavatratra ny tsikorotanana vaky fo ianao mahita an'ireny fiangonana ireny mikorotana dia makaiza ny olona lasa raha sarotra raha mafy raha ny hoe amerina le zahazan-drano mba ao anaty arato ndray raha mafy zany mbola zairana n'olona iny arato trihatra zay efa mbatsaitra arato oetiny ny tany eteny ny arato dia jerena tsirairay ny arato aiza ny trihatra hetindray ny zairana no tena me zairana aloha ny arato zay vo mahazo mana fa izany tsy vita vetivety
dimanjato metatra ny alavan'ny arato dia iny takorina dia miaona ary amin'ny farany riny dimanjato metatra ka raha aminy misy tiatra tsy fantatra aiza misy azy mbola tadiavy localisation de loka aiza misy loka amin'ny anaty tady atolo mamponarety mety somary taina kely amin'izany hoe localisation de loka zany dia zany fanao zany fitandremana ny fanaratovany zany fiarovana ny raty tsy hotihatra zany tsy maintsy anarany zany ary nafinaritany ny fanapa-kevitry ny apôstôly Lioka 3:10 hoe fanahitany zany nanatina ny tompony ny apôstôly Petera miala amiko fa olombeloko aho Petera io a fikekeliko atikely fa tsy hoe nanilika Jesosy koa izy natsapa ny tsy fahombiazana izy dia niekeliko tamin'ny tompo fa rehefa aveo atao vakina ny andininy farany amin'ny perikipatsika io Lioka 3:10 ndiny fa 1:10 ary rehefa nampiantsona samokely teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesosy ny olona rehefa nandresy natsapa fa nanota teo anatreny tompo niekeko teo anatrehan'Andriamanitra dia mafoy ny zavatra rehetra ka manaraka ny tompo fa misy olona rehefa nahanjahanja ny tenin'Andriamanitra ny fahotana rehefa nahay ary ny fanan'Andriamanitra ny fahotana tahaka an'ilay mpanan-karena anankiray nanatina ny Jesosy nanontany any Jesosy mpampianatra ina nataoko mba azoko fiainana manak'izay hoe Jesosy efa nitanemanao va izao ka izao hatramin'ny fahazaza dia efa nitanemako zany hoe Jesosy taminy tisy zavatra rairoa ianao amin'ny fanananao zarao amin'ny malahelo dia anaraka dina nataon'ny olona tamin'izay dia lasa izy dia nivarotra ny fananany dia nizarainy tamin'ny malahelo dia nanaraka ny tompo izy zay ve natao almay reto rehefa nandray ny teny tompo izy hoe amin'ny fanananao zarao ny malahelo andeha anaraka dia niodina tamin'ny alahelo fantatry izy fa nanan-karena be fa ahoana ny asapotry ny idirany matoko ny arena ny fanjakan'Andriamanitra hay tsy foy ny akory fa nitsapay tompo tamin'izany fotsiny milasa izy fa tianaraka an' Jesosy milasa izy fa tiazo faina mandrakizay kanjo tsy mafoy dia nanaraka ny tompo ny apôstôly mino aho fa reo namany rehetra ry zanaky Zebedeo Jaona sy Jakoba voalaza teto dia mba nanaraka an'izany ko nanaraka ny tompo rehefa nandreny sy nahita ny famantarana lehibe nampanaoviny tompo iverenkely tantara nandritry ny alina rehefa mpanarato zatra reto nanao zay fahaizany rehetra fa tsy nahazo fa rehefa nakatony tenin'ny tompo izy no nitenao tompo dia arotsaky amin'ny rato dia nahazo hazatra mibetsaka izy ka saika efa nivetika ny samokely mila manatona sy mianatra amin'ny Jesosy io izay teo mpanarato olona izay teo mpanarato olona dia mila mianatra amin'ny Jesosy io hoy ny mpampianatra anankiray nanatona dokotera tsy salama izy io mpampianatra amin'ny ankapobeny olona zatra internet
afaka atao amin'ny internet tao zay makasika ny tsy fahasalamana dia lasa makany amin'ny dokotera izy dia rehefa tonga ty amin'ny dokotera izy dia dokotera zany natao anina moa izy io fitsabo azy fa rehefa tonga ty amin'ny dokotera izy hoy izy tamin'ny dokotera hitako tany amin'ny internet io aretiko zao taolio ozy le dokotera inona nandehananao aty efa hitanao tao izy zany dia tanàny tsabory zay izy vonie tena marina zany hay tsy zany fa any aminao dokotera no tokony hitadiavako fitsabona ahasitralana fa misy olona milaza amin'ny tompo nahitany zao a zao tao ny zavatra iny dia hoy Jesosy kina koa raha mbola andeha ale aty anontany aho hoe inona ny tokony atao mazoko fiaina mandradray izy efa fantatro ao tao nefa hitanao tamin'ny internetonao tany mianatra miaino any Jesosy mba hatongavana amin'izany ho mpanarato olona zany hanefa zay andraikitra amin'izany mampanarato olona zany ary ny fanaratovana toko tsy vitanao tokana tsy vitanao tokana zany hoe tsy mandeha tolo eto midiakona amin'ny fiangonana tsy vitan'ny mpitandrina irery rehefa amaky atao mba hoany amin'ny nomery toko fa iraky amin'ny folo ianareo nomery fa tsy nomeria tsy teny gasy nomery zany nomery toko fa raiky ambin'ny folo ndiny fa enina amin'ny roapolo sy ny fa fito amin'ny roapolo nomery raiky ambin'ny folo enina amin'ny roapolo fa nisy roalahy janona teo an-toby eridada no anaran'ny anankiray ary medada no anaran'ny anankiray ary mifanahy mitoetra tao aminy ary isan'izay voasoratra izy roalahy nefa tsy manakeo any tranon'ilay dia naminany teo an-toby izy roalahy ary misy zatovo miazakazaka teny laza tamin'ny Mosesy nanao hoe edada sy medada maminany izy atoby dia namary Josoa zanak'Nona zay nanompo any Mosesy hatsy ny fony tanora ka nanao hoe ry Mosesy toby raha ao izy roalahy ao i Mosesy taminy zaho va no ialonanao enganeka ho mpaminany avokoa ny olony Jehova rehetra ka halatsaky Jehova amin'ny nefanahy tantara azo raisina amin'io amin'izany raha ny diakony eo anivon'ny fiangonana zany misy tokoa reo natsoina ho any amin'ny tranoray fiaonana dia hiaraka amin'ny Mosesy hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra fa misy roalahy izany anarany teo eridada sy medada ora tadidina kely dadadada eridada sy medada tsy mahisany zay nakao amin'ny tranoray fiaonana dia andray lay fanokana anazy hiaraka amin'ny Mosesy hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra zay Mosesy hoe tsy zakako za rery hitondra nyity vahoaka anao tery Jehova Andriamanitra fa ataoko ahoana fitondra nyity vahoaka ty dia hoy ny tompo taminy hoe mbana dia manome antsoa fitopololahy hiaraka aminao dia hoe tebako amin'ny tranoray fiaonana izy netina nakao fitopololahy manisy roalahy tany ivelany nandatsan'Andriamanitra ny fanahiny kio ka naminany tahaka nataony rehetra zao no raisina avy amin'izany raharan'Andriamanitra zany ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny tsirairay ny amin'ny diakona dia ny raikitra ao amin'ny rarana diakona miaraka amin'ny mpitandronao hitandrona ny ondron'Andriamanitra zay ny lazaiko teo hoe misy ao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ao mety mba mandray koa ny fanan'Andriamanitra reo teo amin'ny tranoray fiaonana miaraka tamin'ny Mosesy hiaraka hatanteraka izay raharaha fanotrona momba ny fianasana ny Israely fa ry edada sy medada mety ran'Andriamanitra nanao raharaha ao amin'izany fikarakarana vahoaka zay tsy ho vita retsy le fitopololahy retsy isy ao aminareo zany mahazo fanomezam-pahasoavana koa avy amin'ny tompo ho mpanampy ho mpikarakara
anaty sampanany misy an'izany, any anaty fikambanana any misy an'izany, tsy ho vita ny diakona daholo reny. Fa ireo olona voafidy ao anatin'ireny, reo mpikambana ao anatin'ireny, reny dia mavita zay natondry Elidada sy Medada tamin'ny androny, naminany ko izy. Ten'Andriamanitra izy dikan'izany, mikarakara ny vahoakan'Andriamanitra izy tamin'ny lafiny nisy azy tany. Dia taonisika mba hianatra an'izany, ataony soratra masina izany ho fiainany fiangonana ka azoana mahefa zao fiainana fanaratovana ahazo olona avy amin'ny tompo zao. Ny andiny faharoambin'ny folo amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo no amaranako. Mirazako anareo hoe natao tamin'ny enina sasany mba hanana fotoana ifampiresahako amin'ny fiangonana koa aho, fa tsy ry zareo fampivavana faharoa ihany koa no hotandreman'ny diakona rehefa tonga eo izy, fa isika koa ao anatiny tahaka zao ataony lo olona zao mba miotehaka lo olona reo. Mikarakara ny vahoakan'Andriamanitra. Dia aka ny andiny faharoambin'ny folo zay teny malaza amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty ary taomana azy tsirairay tonga hatrany amin'ny olona mbola manohy fa izay mahavatra tsara ny asan'ny diakona. Efa tsara zany nadikako hoe mahavatra tsara mira, mahavita tsara, dia mahavatra tena manao tsara zany asany zany. Mahavatra tsara koa dikany manao mitohy, fa tsy hoe zao ty ataoko mafana bebe dia tsy manao tsony tsobara, fa mitohy. Fiteninay any am-panomananareo raha lasana babim-pitandrina dia ny hoe ny fanompona raha lasana bavisany tsy vita ny ray miandro, tsy vita heritaona, fa mandrapiavo ny tompo. Tenina mahavatra tsara zay atrena ny tsirairay, ny diakona mahavatra ny azy. Ny olona mety tompo fanomezana soavina amin'ny andraikitra maro samihafa tanify ao amin'ny fiangonana mahavatra tsara zany fanompony zany. Raha ny fiteny tompo any amin'ny filazatsara araka ny loko any amin'ny tompo fa 7 any dia hoe misikina tsara. Izy andraiky efa nanao sikina, izy efa nanao sikina tena tsy fanaonay aty zany pasteur any anana any fanaovana an'izany. Dao reto hoe tablier indray rehefa tsy sikina mitovitovy any ny asany. Misikina tsara, olona miomana tsara zany, olona vonona tsara zany, olona manolo teny zany, olona mahafoy zavatra rehetra zany, mahavatra tsara ny asa zay nandreny any indreny tompo azy. Ary ny diakona manokana manao le fanekena fahafito tsarony reto loolo reto zany, hitandrina tsara ny ankohonako mba hazoto amin'ny fanomponan'Andriamanitra, mba tsy ho tenako ihany no arainy fiangonana tahaka fa izy reko. Enjakenja ny fanekena fahafito io, mifaneritra amin'ny fiteny tompo somary mafimafy nataony tamin'ny mpianany hoe ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony voalohany. Dia misy ny sasany manangana ny ankohonana no fahavalo, izy indray manangana ny ankohonana no fahavalo. Vakio tsara ilay texte, ny ankohonan'ny olona no avaiza zany hoe flesy manao fahavalo avy any amin'ny ankohonana, fa tsy ianao indray manao azy ho fahavalo. Dia ianao zany lasa mpivavaka dia vadinao tsy mpivavaka dia ianao fahavaloko ty. Ianao no atao. Dia raha mahavatra tsara ny asanao fanomponao an'Andriamanitra ianao, le tsara ny dikany manandrify tsara zay ho an'Andriamanitra.
fa tsy hoe tsara le galina mangirakirana fotsiny fa manandrify tsara ny hoan'Andriamanitra fa tsy misy tsara fa tsy ray andia Andriamanitra dia mahavatra tsara zany manao hoan'ny tompo ny fanompony ka rehefa amin'ny alehan'izany fanompony zany voatandriny eo tsy sanatrianao maivamaivana ny fikarakarany ankonana zany olona zany fa any izy ny manomboka mandoaritra ho andreo ankona tsirairay reo zay izy vandoaritra ho an'ny afo mivavaka amin'ny tompo mangataka amin'ny tompo tompo io vadiko io tompo io zanako io zanako lahy zanako fa tompo votseo reo satria fa nampanantenain'ny tompo ianao asan'ny apôstôly toko fahina ambin'ny folo andiny fatelopolo minoan Jesy tompo dia ianao sy inclus ao zany ny ankonanao vofonjy reo rehefa mahavatra tsara ny fanomponao ianao manao hoan'ny tompo ny fanomponao ianao fa tsy manao vénédisme dia mahavatra tsara contraire ny vénédisme mihinana atao hoe vénédisme miseho zany koa ve dia tsy hainareo manao vénédisme dia olona miseho vedety sehoseho tahaka ny ataony fariseho tamin'ny andro hoy Jesosy aza manao tahaka izany fa ireny tia ny fisehoana mason'olona tia ny mipetraka amin'ny toerana aloha ao amin'ny fanasana misehoseho védétisme misy action misy fiteny hafa koa tovitovy amin'izany amin'ny fanomponan'Andriamanitra l'activisme izy acteur izy miasa saingy tsy action nataony fa activisme lasa simba rava le tena endriky le fanompono reto ny endriky zany activisme védétisme zany diakona le olona sy raha rehetra atao aty am-piangonana misy maty tonga eo izy misy malaza tonga eo izy misy fivorina tonga eo izy misy vahiny tonga zokony ezakazaka mpandray na dia tsy tokony mpandray le vahiny azy fa misy mpandray vahiny ao misy olona efa niomana amin'izany ao dia rehefa rany hadiny ny ankonany any lazaiko taminareo vo tonga teto zay nitondroina niteneniny efijegemo tonga teto akaty fotsy raika amby sivifolo amby sivinjato sy arivo raika amby sivifolo amby sivinjato sy arivo mianatra teny malagasy ny mampianaran'ny président efijegemo roapolo amby roa arivo fa tsy roapolo sy roa arivo hoy ny présidentsika tonga teto ao tamin'ny raika amby sivifolo amby sivinjato sy arivo dia teny tamin'ny kristianina rehetra indrindra fa ireo any anaty sampana aoka tsisy olona irotsaka any anaty sampana miosiny anakirolona zay fa madiso azy any efa mihoatra revo anaky telo ndao taontsika hoe 5 andro azo esana anatin'ny herinandro ka raha telo amire efa lasanao atia firy izy rosy izy dia efa tsy hitanao zany ankonanao dia io activisme anao védétisme anao io anadinonao ny ankonanao io no hijorono ny ankonanao ho fa favalinao misy ilazany mihitsy ny sasany hoe eto any am-piangonana niondanao dia any matovy eto any boty fotsinao dia any matovy hoy ny olona ao an-trano satria no tsy matsiaro tena fa andraikitsao tena fanomponao tokony vatranao tsara reo ankonanao reo ampianarina an'izany mpiara-manompo rehetra manomboka midiakona tompona rehetra ny sampanasampanasa asatrika manana ny kristianina rehetra tena mandamina ny fiainana mandamina ny fotoany mahavita tsara ho an'ny tompo zay andraikitra apetraka aminy fa tsy manao tsinotsinona ny ankonany
ary misy aza any amin'ny côté extrême gauche zany ndray nolazay andro mba mosavetsika sapa tena tsy afaka mihitsy paster karakarany angonako ary zay natonga nanangana ny fikambanana fahafahiny tsy lazaiko anarana tsy taonao izy mitsaka sampana karakarany akoho no misy ka dia tsy manam-potoana andehanana anaty sampana zany nampoisika azy militra ao anaty sampana mba farafakeliny anakiroa farafabeny roa savanampo eo dia mahavatra tsara ny fanotonao ianao amin'izany ko aokosika samy miomana tsy midiakona ihany reto raha reo ihany mivavaka ato dia reo zany mivavaka eo dia za zany mitaky idinanao tao eo fa mitady rakitra fotsiny reo ty manatirakitra ty tsisy raha to hoe didiny fa ny fiangonana manontolony atao hoe rahan'Andriamanitra dia asika rehetra zany mianatra amin'izany ko hahavatra tsara zay zara fanompona manandrify atsika farafakely zay ampianany Hébreu 10:5 tsy ampijery baiboly aza mahafoy fiarahantsika miambina tahaka ny fanao ny sasany mainka fatana rehefa miantomotra ny andro zay izy manontolo fa ny tena malaza dia hoe aza mahafoy ny fiarahantsika fanomezam-pahasoavana ery olona zany mahavatra tsara mandeha mivavaka aza matahotra zay esoesony olona eny andaly voaka ny vavahady ireo dia misy fiklaksony dia hivavaka iny anao eny an-dalana mba vonaritry ireny an-dalana tonga baiboly dia misy manira tsira dia hivavaka aza menatra n'izany mahavara tsara io fanomezam-pahasoavana ho atsika rehetra io tonga ty hatramin'ny to minao fa aty am-piangonana misy zavatra tena tsy hitatsika mihitsy hoe any an-tsekoly ve hitanan'izany tsy any am-piasana ve hitanan'izany tsy fa aty am-piangonana izy azo nazao zavatra anankiray tsy azo any am-piasana tsy azo eny an-dalambe tsy azo eny fa aty am-piangonana mba misy zavatra azonao aty ray monja raha zay famelan-keloko tsisy amela heloko anao any an-tsena io zany anao fa mividy entana dia misy miteny anao vovelany ray monja zany efa mba nisy ny mamporisika anao hahavatra tsara ho aiza miambina aza mahafoy ny fiarahantsika miambina mahavara tsara ny fiarahantsika miambina farafakely fa zay lazay misoratra masina isaky miaotsika zay namposihako nireo diakon'ireo tamin'ny fiofanany hoe mba tanysokely ny fotoam-pampianarana ny fiangonana mandritry ny taona ankoatry ny alahady misy ny ataontsika hoe herinandro masina ho avy izy zao mandritry ny herinandro mianatra soratra masina avoaka itao fampavana hoe zao no ahevitra bajintsika mandritry ny herinandro masina ny alatsinainy dia zao ny talata alarobia misy zoma zao no ataontsika isanandro mianatra saina ny diakona tonga amin'ireny raha 50% izy ny voafidy raha mahita 50% eo ianao fa betsaka izany tsy mahavatra tsara zany tonga ndray herinandro ny fanahy masina herinandro ny alohan'ny pentecoste mampianatra ndray momba ny asina ny fanan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana taona mbaherezina azavaina entana ny fiangonana tonga ilay herinandro ny fanahy masina ianarana zany fanahy masina mpitaritalana mpampianatra atsika zany raha betsaka indrindra diakona tonga eo azo isaina amin'ny ratsan-tana tsy nanome sifra tsony sao diso hoe 50
tsy mahavatra tsara zany olona zany. Miantondraiko ny herinandro manga, tonga koa ny herinandro manga, mianatra soratra masina eto amin'ny fiangonana ankoatry ny alahady. Tombono manao nge iny mbola voatsaina nge ny fanomanako an'ireny. Kiaratakatsy mamaky boky, miatory, mandoaly, fafaka amin'ny tompo. Inona tompony ampianarina amin'izany? Inona tompony lazaina amin'ny fiangonana? Tonga le fotoana, la vitsikely, la vitsikely. Amin'ny fiteny ankizy dia hoe mbatonga eo. Ohatrany olona tsy vonona hianatra, ohatrany olona tsy te hahavatra tsara ny fanontolo. Raha mahenonareo izy zany doza avril ny pasika amin'ny taona ity dia manomboka amin'ny 6 avril zany ny herinandro masina. Dia mampatao veanany ny azan-dana ho any tsy natao maraina fa ilazany hoe za mbola miantsena, za mbola manao volo, fa hariva. Efa manomboka amin'ny 5 voatao rehefa ampianarana. Dia izy koa mbola ampiasana amin'izany raha tsy hoe mpiasa ny sinoa. Fa mba natao hariva le izy dia mahavatra tsara tonga hianatra ianao. Dia tsisy olona voataontaona. Raha misy olona voataona makany amin'ny fiangonana mbola tsy mirafitra ara-panjakana rehetra reo. Zany nataoko anarana tamin'izay nivory. Nisy tontolo andro anankiray niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana rehetra tsy ao anatin'ny FFKM. Nareo nataoko hoe fiangonana mbola tsy voarafitra ara-panjakana. Voaty izy manana taratasy avy amin'ny fanjakana mamakanisa ty tsisy nanoray azy. Raha misy olona voasidina makany amin'ireny dia hoe le zanako avy aiza anankizy ireny olona lasa makany amin'ireny fiangonana mbola tsy mirafitra ireny. Tsy avy any amin'ny katolika aloha ireny. Ny amin'ny katolika fehezy misy tabi mihitsy manodidinao voavoaka ny eklizy ianao dia zay baibay ianao zay. Ary tadio tsara ino resaky tamin'ny tokoteny taria amin'ny 12 janoary tariana. Fa rehefa ho any amin'ny tombo so mba tsara ianao zay tsy maintsy tonga. Tsy misy manana fanafodiny iny eto ambonin'ny tany na misy spesialista tena mahay indrindra aza rehefa mianatra n'izao azy re tsy misy manana fanafodiny le hoe tsy ho any amin'ny tombo mihitsy ianao. Ao avy ny andro dia antsininy raharainao izy, razanana ianao. Fa tsy hoe olona tsy hita zetaiza rehefa atao ny fiaram-pany veo lazaina fa natsoiny ray izy avy eo taiga ny antsony ray azy. Tsy maintsy tonga ny daty, tsy manana zany, tsy manana zany daty zany tombony tany ianao pastera amin'ny 27 janvier 2020 izy. Tsisy mahafantatra an'izany. Fa rehefa tonga iny dia nadendeha tany amin'ireny fiangonana mbola tsy mirafitra ara-panjakana ireny ianao. Tonga iny daty iny nazakaza pastera mba hitanao am-piangonana ny avanay amin'iny inona ty fiangaviana be ty nga zany ilay iangaviana be fa olina ke amintsika zavatra tonga dia automatika amintsika entina am-piangonana. Ka so manko pastera lasa tany amin'ny vao ny voloko manko izy zafady ay vao ny oloko zafady. Ka tsy misy an'izany, tsy misy fanompoam-bavahana ametrahana ny fianakavianao eo anatrehana ny manitra ary faty ianao. Iaho mantsy zanako zay na dia tsinjo ny daty fotsiny azy iny le daty tsy manan-tantara iny na dia tsinjo ny fotsiny azy aza mahafoiny dia efa mahavatra aty am-piangonana ianao dia rehefa tonga iny dia tsy mila miangavo be zany, tsy mila n'izany hoe tena talaolao mihitsy hoe tsia zahay aza no mitotototo makany aminao, zay aza miantso anao. Ahoana ilay tokony ny fantamina efa nivory ianareo mianakavy rovina ny karakarana azy inona tao ny tokony ataonay sy ny sisy miangavo mihitsy mandeha makany aminao satria trahampaholiny ianao. Fa reny fiangonana hafy reny
tsy anao zany aminao lazaiko tamin'ireo rahalahy sy anavaviko hoe zany tamin'ny fotoana ho tamin'ny ty taono ty janvier ty zany dia raikitra ny adihevitra hoe tsy azo entina any am-piangonana ny fahatezisy fa ianao taonokeo hahavatra tsara ary ho mazoto ka tsy hahafoy ny fialantsika miambina ho voninahitry ny tompo a mahereza tompo manandriamanitra ny voninahitra dia andeha anatin'ny varoka fonana antsika zao na amalikriji voafitina azy mandrea zany rehetrarehetra zany ka nafantatra zay tsy tanteraky tsikisika dia miaikeliko sy fahotana amin'andriamanitra mba handraisana ny famelan-keloka avy amin'ny tompo